tenako indianina reto a dia mitaraina ry zareo amin'ny zavatra nanjo azy aloha voalohany indrindra. Faharoa mbola vonona izy ny ary asa amintsika na ampiasany volana raha ohatra ka voaro ny sehatra diasany dia ny fizahan-tany moa zany no tena manavanana azy a na ny touriste zany tourisme satria aminy de hoe firenena mahagaga na pays magique mihitsy Madagasikara amin'ny zavakanto ananana zay zany ny tena izy ka reto zany ny zavatra tarainany hoe fanodikodonana ny vola zay mitetina 6 milliards ariary sy ny fandrahonana nataony marsona tamin'ny zareo tamin'ny teratany indianina reto zay nampiasany volany tamin'io société Perle Touriste Malgache na société à responsabilité limitée misantoka ho tompony izy marsona ny teneniko eto misantoka ho tompony le site mihitsiny izy a zay site golf Anosy be any Jamanjary zany zay mitetina 1,905,000 $. Zay zany ny tena marina de amin'io zany de mba mitory amin'ny fitsarana zany zareo amin'ny kolikoly a zay nataon'ity marsona ity a tamin'ity société ity satria ry zareo reto ny tena tompony marina zay zany ny tena izy. Donc ny zavatra tedavina zany raha fitinina de hoe mangataka izy ireo tolo-tanana avy amin'ny gouvernementa sy ny androm-panjakana zay voakasika zany amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Ary zao zavatra zao a dia fantatry ny ambassadeur indianina eto ary fantatry ny ambassadeur any Inde ny ambassadeur antsika zany atsika malagasy any Inde am'izao fotoana zao zany a ity max ity Rafale Arivo Max de karohana marsona Rafale Arivo Max de karohana any amin'ny misy mandat d'arrêt de misy mandat de recherche zay ny brigade criminelle eto Antananarivo misahana am'izay zavatra zay am'izao fotoana zao. Raha ohatra moa izy zany tsy hita de misy tranony any Talatamaty a de eny kanefa de niasa izy tany Anosy Belleville nanao an'reto an'reto ary tsy hitako etona fa ny ambassadeur taloha no niasa ny ambassadeur taloha nitokana ny zavatra io niaraka tamin'ny ministre Jean-Marc Sarkozy zay izy ministre ny touriste tamin'izany fotoana zany ka izy mihitsy ngeny tena hoe ohatrany hoe tompony izy mihitsy menreto procuration fanomezam-pahefany hoe mandidy manapaka de manome telefona mandefa email ary manao rapport financier kanefa tsy nisy zany zay natonga n'izany vola be very 6 milliards plus 2 milliards 2,4 millions de zay mba mampitarena am'zareo hoe tsy en sécurité mihitsy zay raha ohatran'izao tsy en sécurité mihitsy raha mbola ohatra zay ka investir de mba hanao réhabilitation plutôt mba hanao réhabilitation reto zavatra reto zay fananana tena anao tsy finesse zavatra mba hisarihana anampy antsika malagasy mbola investir izy nefany raha ohatra ka sanatria ny vava ka tsy tafaverina raha ohatra ka sanatria ny vava ka mbola misy olona malhonnête misy olona valambalana ihany amin'ny fivadiam-pitopisana de mba aiza ho aiza zany ny fandehany am'izay fotoana zay zany ny zavatra mampalahelo zareo.